Riavana malala rehetra amin'ny tompo ampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay talosy ankehitriny ary ho avy. Miarabanao riavana nahatratra izao Alakamisy Masina izao amin'ity fidirana fahatelo amin'izao fanarahantsika ny Lalan'ny hazofijaliana nandritra ity herinandro masina ity. Androany itsika dia atsiaro ny raisan'i Jesosy latabatra tamin'ny mpianany nankalazany ny Paska farany teo amin'ny Paska jiosy ary ny epitatsika kosa nakany amin'ny Paska ho antsika kristianina amin'izao andro iainantsika izao. Satria manatrika antsika eto ny tompo andesika hanome voninahitra azy riavana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky mivonina amin'ny tany rehetra. Amen. Ny salamo fahazato ary ny hira fahenina amby telopolo amin'ny firana protestanta ny andininy voalohany ihany no ataontsika dia isy vavaka aorianan'izay vao mipetraka ny fiangonana. Moa haiko tantaraina ny asoavanao, mifamatra tamin'ny aina ny fitiavanao, ny vahoaka sesehena izay nahazo famonjena no hidery ilay mpamonjy soa. Salamo fahazato no andeha horodonitsika fideratsika ny mpanjakatsika. Mibio an'i Jehova ary tany rehetra, manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika, ary azy isika dia olona sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony, ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Endrika ivavaka isika riavana. Voninahitra ny no sandratra ho anao Andriamanitra. Isaorana ianao no nandefasanao ny zanakao lahatokana dia Jesosy Kristy tompo hamonjy anay tetỳ amin'izao tontolo izao. Ankehitriny izay raha tonga eto tompo amin'izao Alakamisy Masina izao. Mahatsiaro amin'izao amin'ny fotoana ny raisanao latabatra tamin'ny mpianatrao izany. Mangataka aminao ary midina eto ianao. Hitoetra ty anatinay, hanatrika izao fanompoam-pivavahana izao, ka hoeny amin'ny olona tsirairay avy eny ampitoerana eny, fa ianao no nampanantena, fa eo amin'ny toerana izay antsonareo ny anarako ianao, eo no natonako anareo, ary eo ihany koa nitahiko anareo. Hatreo manontolo amin'ny fotoana rehetra androany Jesosy mba ho voninahitra ny anaranao izany. Ka indreto izay, tsy mba mahay manome voninahitra ny anaranao anery tompo hoe, fa ny anjelinao ireo olo-masina efa tonga any aminao, ny miaramila amin'ny lanitra dia miraondraona tahaka amin'ny varatra amin'ny fiderana ataon'izy ireny, ary tahaka ny rano be ozy ny fitenenana. Talakotrokotroka ane izany Jesosy. Tsy mba mahay an'izany izahay, fa raha mba hindrana amin'ny feon'izy ireo, raiso, akasitrao, fa vokatra ny fonay manao hoe masina, masina,
Masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Masa ho toerana ianareo ry havana. Naniry koa rananiry hoy ny tompo hiaraka mihinana aminareo amin'ity Paska ity dia ny mbola tsy mijaly aho. Tatsika any amin'ny filazantsarany Lioka toko 12 any izany tenin'ny soratra Masina izany. Melohan'ny anaratsika izany Lalan'ny hazofijaliana izany andelotsika iantso ny fanahy Masina amin'ny alalan'ny hira 770 amin'ny firana protestanta ka ny andininy voalohany ihany. Avy fanahy Masina midina eto aminay. Ataotsika izany dia anaraka ny tantara isika ny Lalan'ny hazofijaliana tamin'izany Alakamisy Masina izany. Avy fanahy Masina Melonia suavana ifunanu raha manaraka ny tantara ny herinandro masina isika ry havana. Ny omaly alarobia dia ambara mpandinika ny soratra Masina fa fitsaharan'ny tompo ny omaly alarobia. Kanefa nisy ny tantara izay miseho ihany na dia izany ary. Fomban'i Jesosy rehefa avy any Jerosalema mankalaza amin'ny Paska nandritra izany herinandro izany ny tontolo andro dia ny hariva miverina mankany Betania any amin'ny tanàna izay misy any Marta sy Maria ary Lazarosy anadandy. Fatatsika ny fanasitranana nataon'ny tompo ny talata masina ary mbola mitoy ny alarobia izany fanasitranana izany. Fandroany kosa mba hijery ny amin'ny zany fiarahan'ny tompo ny ray latabatra tamin'ny mpianany izany nakalaza ny Paska tany Jerosalema. Sahaby eo amin'ny 5 eo naniraka mpianany roa lahy Jesosy, Petera sy John. Hitanareo ivoatra tandrifinareo ny tompo. Isy lehilahy mitondra siny fendrano ao ifanena aminareo. Ka teneno aminy hoe izao no lazay mpampianatra aminao. Aiza no efitrano iarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatra. Lasa mpianatra nandeha ary dia mifanena tamin'ity lehilahy izay mitondra siny feno rano. Ary rehefa nitenen'ny Petera sy John le lehilahy dia nanoro azy efitrano, nitarika azy mindralahy nakany amin'ny efitrano anankiray, efitrano malalaka ambonin'ny rihana fandraisam-bahiny. Ary dia taony namboarina ny rahan'i Jesosy sy ny mpianany nanomana izany Paska izany. Ny zavatra mahagaga ry havako dia zao hoe mbola eny ampita Jesosy sy ny mpianany no maniraka azy mindralahy Jesosy. Fa fantatry Jesosy momba n'ity lehilahy izay hanomana ny efitrano mba hinanany ny Paska ity. Mahalala ny farim-piainantsika rehetra Jesosy. Mahalala ny farim-pananantsika rehetra Jesosy. Ary
tsy vitan'izany amin'ny fa fatany toetra tsika ry havana. Mianjaanja eo anatrehan'izany. Fatany fa tsara fanahy loatra ty lehilahy nitondra sy ny feno rano ity ka tsy andany fangatahany ny amin'ny findramany ny trano mba hanomanany ny Paska. Fa ny tsy andamin'izay dia zavatra hita dia izao hoe izay rehetra manome fahafaham-pon'ny Tompo nambaran'ny Tompo fa onerany avy zato eny zany. Tenin'i Jesosy no milaza an'izany ry havana. Tsy mbola nisy olona nafoy iray na reny na tany na fananana no ny amiko sy ny filazantsara hoy ny Tompo tsy handray avy zato eny amin'izao fiainana izao ary amin'ny fiainana ho avy dia fiainana mandrakizay. Raha tena mahafoy izaho sy ianao ho an'i Jesosy Kristy Tompo onerany avy zato eny zany ry havana. Fa tsy very maina. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hoy ny apôstôly hanadino ny soa vitanareo ho voninahitry ny anarany. Amin'ny 5 ora sasany eo voalamina ny efitrano iarahan'i Jesosy sy ny mpianany mankalaza amin'ny Paska. Petraka manodidina ny latabatra Jesosy sy ny apôstôly rombiny 10 mandahatra ny sakafo rehetra ankalazana izany Paska ny Jiosy zany ary dia mifaly vanja manao hira fiderana ao anatiny izany rehetrarehetra zany ny Tompo miaraka amin'ireo apôstôly rombiny 10. Ambaran'ny tenin'ny soratra Masina fa tena hoe mandoa-danitra mihitsy ny fiderana ataon'izy ireo ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Amin'ny 9:00 eo manomboka ny fiderana an'Andriamanitra. Amin'ny fo mafana nanaovan'ny Tompo amin'izany. Ary dia minjakinjaka mihitsy ny Tompo miaraka amin'ny apôstôly rombiny 10 ao anatin'izany fiderana manaka-danitra izany. Nideran'Andriamanitra Jesosy, mankalaza an'Andriamanitra Jesosy, mitiaka, mifaly fa nahatratra amin'ny Paska tamin'izany fotoana izany. Fianarana tsara ho antsika izany ry havana. Amin'ity andro Alakamisy Masina ity, ataovy tena ao anatin'ny fona ao androany ny fiderana ao an'Andriamanitra. Fa nahatratra ny andro voalohany firaisana latabatra amin'ny Tompo amin'ny Paska kristianina ianao ary andro famaranana ihany koa tamin'izany fotoana ny Paska Jiosy. Andeha isika ankalaza sy hideran'ilay Tompontsika sy Andriamanitritsika noho izany fitiavana lehibe nasiony antsika izany ka hanao ny laharan-kira 1:7 amin'ny firana protestanta. Jesosy mpanjaka malaza no Tompo mpanjakanay. Jesosy mpanjaka
fiderana amin'ny ra fiderana atao amin'ny tompo izay mamaky ny salamo 5:10 izy. Handeha kotsika mba hanaraka an'izany amin'ity andro androany ity. Ka hiaraka hitsangantsika amaky izany bokin'ny salamo 5:10 izany. Ataovy amin'ny feo mahery, ataovy amin'ny feo feno fitiavana, ataovy amin'ny fanantenana famakinao an'izany salamo 5:10 izany. Ataotsika rehetra miredona eo mpitsanganan'izany. Jehova o, aza izay nomena voninahitra fandenaranao ihany. Noho ny famindraponao ny fahamarinanao. Nahoana ny jentilisa manao hoe aiza izay Andriamanina, nefa ny an-danitra Andriamanitsika efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Vola fotsy volamena ny sampony reny asan'ny tanan'olombelona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, mananorona izy fa tsy manambolo, manatanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaleo-peo mitendany ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Ry Israely eo, matoky any Jehova, heriny sy hampingany izy. Ry taranaky Arona, matoky any Jehova, heriny sy hampingany izy. Ianareo izay matahotra any Jehova, matoky any Jehova, heriny sy hampingany izy. Jehova mahatsiarika mitahantsika, hitany taranaky Israely izy, hitany taranaky Arona izy, ho tahina izay matahotra any Jehova, na ny kely na ny lehibe. Jehova ny hampitombo anareo, dia anareo mba ny zanakareo. Hitahanareo ane Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny lanitra dia any Jehova, fa ny tany nomeno any zanak'olombelona. Ny maty tsy mba hiderany Jehova, na izay midina any amin'ny mangingina, fa zahay sotra ny Jehova, hatramin'izao ka mandrakizay. Alleluia. Amen. Ivavaka isika ry havana. Jesosy eo misaotra anao izahay. Misaotra indrindra zoko malalo. Noho ny netezanao nidina tety amin'izao tontolo izao. Hamonjy anay, hitoetra te anatinay. Tsy mba nahafohinanandao anay, fa dia tonga ianao Andriamanitra, ilay zanak'Andriamanitra lahatokana nidina tety ambonin'ny tany, no mifitiavanao anay zanak'olombelona izany. Mideranao eto izahay Jesosy, mankalazanao eto izahay Jesosy, manome voninahitra ny anaranao izahay amin'izao Alakamisy Masina izao. Ka dia faly izahay, ary ravoravo ny foamam-panahinay noho izany hira fiderana sy famakina ny salamo fiderana izany. Fa anao izahay ankehitriny, anao izahay ratr'izay, ary mbola andova ny fiainana mandrakizay any aminao Andriamanitra. Dia misaotra indrindra soko malalo, anao midera sy ny ajary ny voninahitra ambony indrindra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Amin'ny 7:00 misakafo amin'izay Jesosy sy ny mpianany. Sakafo izay hita eo ambony latabatra tamin'izany. Akoatra ny henany zanak'ondry izay natsatsika tamin'ny afo, fa tsy mba nandrahoana tamin'ny rano, fa izany nibaiki ny Jehova Andriamanitra fahiny tany Ejipta raha iainga tamin'ny zanak'Isiraely. Dia hita eo ambony latabatra ny mofo tsy misy masirasira, tsy misy levure zany. Ary raha kepohanao amin'ny nifinao mafy dia mafy, rehefa ny mofony tsy misy levure. Manambara fa mafy no nentin'ny zanak'Isiraely nandritra ny 400 taona nandevozina tany amin'ny tany Ejipta, teo ambany vahoan'ny Farao.
Manaraka an'izany ity eo ambony latabatra ihany koa misy vera misy ranotsira. Milaza ny ranomasiny zanak'Isiraely nandritra ny 400 taona tany Egypta izany vera misy ranotsira izany. Anana mangidy ihany koa ity eo ambony latabatra. Ary dia manambara fa nangidy tamin'ny zanak'Isiraely izany fampahoriana nandritra ny 400 taona tany amin'ny tany Egypta nandevozina. Ary dia nanamboatra ireny biriky nanaovana amin'ny piramida ny Egypta ireny ny zanak'Isiraely tamin'izany. Tena mangidy. Fa zay tsy mahavita ny anjara biriky ny amin'ny indray andro iny dia na tonga dia voatora defina ho faty na afijaliana. Tsy nisy indra fo. Zany ny ainan'ny zanak'Isiraely tany amin'ny tany Egypta. Eo andanin'izay dia misy kapoaka anankitelo hita teo ambony latabatra riavana. Ny kapoaka voalohany dia kapoaka ny fisaorana. Isaotra n'Andriamanitra satria rehefa nalan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana ny zanak'Isiraely tamin'ny tanana mahery sandry aintsitra no nanafahana azy tao amin'ny tany Egypta. Zay ny kapoaka ny fisaorana. Saotra satria tafita ny ranomasina mena. Kapoaka faharoa dia ny kapoaka ny fahasoavana. Satria niala tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Isiraely ka na dia nivezivezy tany amin'ny tany efitra ary nandritra ny 40 taona tonga soa tany amin'ny tany Kanana. Ka dia mifaly sy mideran'Andriamanitra noho izany fahasoavana lehibe nomen'Andriamanitra azy zany. Zao se anao koa ankehitriny tokony hisaotra ny tompo ry havana. No sosesehena zay efa nataony taminao tamin'ny fiainanao. Hanameanao zavatsoanao Jesosy Kristy tompo. Na marany fa raha mbola tsy mangataka akory arenareo ozy maninona. Fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany. Tokony hatsiaro koa tsika ny fahasoavana nataon'i Jesosy Kristy tompo teo amin'ny fiainantsika ka hiteny tahaka ny apôstôly Paoly hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao aho. Ny tombonandro izay mimeny anao androany fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany. Fa tsisy mahay mampitombo na mampihena ny andro ny taonany ety ambany masoandro. Fa ny kapoaka fahatelo kosa ho Jesosy. Ity kapoaka ity ozy Jesosy dia fanekeko famelako ny elokareo rehetra. Kapoaka ny famelan-keloka. Zany ny kapoaka fahatelo. Ary nambaran'ny tompo tamin'ny apôstôly tsy hainareo no misotro amin'ny kapoaka izay isotroko. Ny anahana ny apôstôly ka namaritra sazoka tamin'izany fotoana hoe mety ho aina ihany. Fa fahiny ry havana natao fanatitra noho ny amin'ny otatsika tany amin'ny andron'ny testameta taloha ny vato-trombela na ny ondry-lahy na ny osy-lahy. Dia manamboatra mifanatitra ny mpisorona. Ary dia mba afaka ny otany izay manao an'izany fanatitra izany tamin'izany fotoana dia manevaeva amin'ny tanany eo ambony mifanatitra ilay olona manatitra mifanatitra. Zay manambara fa afaka ny otanao tamin'izany fotoana. Fa Jesosy Kristy tompo kosa dia nanambara fa tsy mba ny rano zanak'ondry-lahy
na ny rano zanak'osila na ny rano zanak'ombolano natao mifanatitra ho aho sy ho anao fa ny tenany no natao mifanatitra ho antsika. Ary hoy ny apôstôly Paoly hoe apôstôly Petera izafaty aoka ho fantatra reo zao fa tsy zavatra mora simba tahaka amin'ny volafotsy na amin'ny volamena no nentina nanadiovana nareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netindrazana fa ny rason Jesosy Kristy Tompo nanadiovana atsika tamin'izany. Vita ny Paska jiosy rehefa avy nihinana sy nideran'Andriamanitra nankalazan'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo sy ny mpianany fa manomboka kosa ny Paska amin'izao maha-kristianina tsika izao. Ary Jesosy Kristy Tompony nanomboka amin'izany voalohany tamin'ny nanolorany indra mandeha ny tenany teo ambony hazofijaliana mba ho avitra ho aho ho fanavotana ho aho fanavotana ho anao. Andehantsika ry havana hisaotra ny Tompo noho izany ka natanteraka ny hera 700 hoe mamy foko ry Jesosy ny famonjena izay vitanao ny adosokona velanao tena afaka ao mandrakizay olona afaka ianao ry havana noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. 700 andininy voalohany ihany. Miala tao trano izay nankalazany ny Paska niaraka tamin'ny mpianany amin'izay Jesosy Kristy Tompo. Nandeha an-dalana ho any an-tendrombohitra Oliva. Eny an-dalana dia miresaka amin'ny mpianany Jesosy Kristy Tompo. Ho tafotoana avokoa amiko ianareo rehetra androany any. Satria voasoratra hoe ameny ny mpiandry aho dia hiaka an'olitra. Ry Petera, na dia ho tafotoana avokoa ny olona rehetra za tsy mba ho tafotoana ry Tompo fa na ny aiko ary afoliky noho ianao. Dia hoe Jesosy mahatsiaro Petera hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha mbola tsy misy ako maneno andahy telo no tsy mahafantatra ianao androany aho. Mampahery ny mpianany rehetra Jesosy Kristy Tompo rehefa tonga tao amin'ny tendrombohitra Oliva. Handao anareo ane aho e. Aza trary minoako fa ohatran'ny raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ka ho avy indray handray anareo any amiko. Ka izay toerako no hitoeranareo koa. Mino aho o Jesosy matsy amin'ny mpianany fa izay mino aho ny asa ataoko no ataoniko eny anao asa lehibe noho izany aza izy
satria izao makany amiray. Ary raha makany amiray aho ny Tompo, tsy amela anareo irery aho, fa ho aty aminareo aho, hiaraka aminareo aho, fa mahatsara anareo amin'ny fialako. Fa raha tsy ala aho Jesosy, tsy ho avy aty aminareo mimpananatra dia amin'ny fanahy masina. Andehantsika ry havana nanao ny hira 720 noho izany Jesosy Kristy Tompo nanao voady, fa tsy manadino ahy izy ary tsy manadino anao izy, fa teniny no miteny hoe mahay manadino ny zanany va ny vehivavy mampinono ka tsy hamindra fo amin'ny taranaka izay nalaoko ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa ho Jesosy tsy mba manadino anareo. 720 andininy voalohany ihany no ataontsika. Aza manadino aho ry mpiainy vavaka, aza mba manary aho hanalavitra anao. Hitsangantsika anao an'izany hira izany ry havana. Sotranao zay Jesosy io, fa tsy mba manadino anahenao aty any mba amin'ny masoandro, fa na dia ratsy tsy mendrika eo anatrehanao ary izay ry Tompo, manatanteraka ny tenina mandrakariva ianao hoe izaho anefa tianareo talohan'ny tiavako anareo e. Sotra indrindra noho izany fitiavanao izany Jesosy, fa tsy misy tokony manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao, dia nafony ainy hamonjy ny sakaizany. Vitanao taminay izany ry Tompo, ka indreto izay manao dina eo anatrehanao, fa mbola hiaraka aminao izay amin'ny andro rehetra velomanay, ka mba ho tanteraka aminay ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe Kristy no antony havelomako, hanatanteraka ny asanao amin'ny androm-piainanay rehetra, fa hatafianay ny hery avy any aminao izay tsy hanana amin'ny fahavalo. Sotra indrindra soko malalo. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia niteny tamin'ny mpianatra amin'izay Jesosy ny amin'ny ady tsy maintsy atrehany ety amin'izao tontolo izao. Tsarovo ny Tompo fa raha nanenjika izy, hanenjika anareo koa. Matsen'ireo fariseo sy mpanoran-dalàna ary sy ny driona tamin'izany fotoana izany. Nambaran'i Jesosy anefa fa tsy anareo Jesosy no mifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo tsirairay avy mba handeha sy hamoha sy mba hareta ny vokatrareo. Tovalaketraka ny mpianatra ry havana tamin'izany fotoana izany. Valaketraka. Kotsan-dranomaso ny mpianatra. Mampahery azy Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny vavaka. Dia hoy izy matsy amin'ny mpianatra hoe mipetra eto loha ianareo. Ny ala tokony indray mitorabato teo anatrehan'ny mpianatra Jesosy Kristy Tompo nandohalika ny vavaka
teo anatrihan'Andriamanitra ray. Nikikika tamin'Andriamanitra ray hoe raha eo raha azo atao hoe sory amiko ity kapoaka ity kanefa aoka tsy nisitraka no atao tsy nisitrapoko no atao fa nisitraponao Andriamanitra. Mafy tamin'i Jesosy ry havana no nitondra amin'ny fahotantsika sy ny helokontsika teo ambony hazofijaliana. Ka nahatonga azy kikika tamin'Andriamanitra ray. Kanefa dia nanaiky izy izay tendron'Andriamanitra ray mba ho avitra ho antsika rehetra ety amin'izao tontolo izao. Ary voalaza ny tenin'ny soratra masina fa mifotrafotraka ny hatsembohan'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny fotoana nivavahany eo ka nidinitra mipotrapotraka dia lasa razany toy ny raha ozy mivoalaza ny tenin'ny soratra masina. Zava-dehibe zany ry havana. Nanatona teo amin'ny mpianatra Jesosy. Ndreo mpianatra efa milondolondo ny torimaso masina. Dia hoy izy Matsy amin'ny Petera hoe tsy maharitra miaritory miaraka amiko akory fa ianareo na dia ora ray monja aza. Vita izay tenin'ny Tompo izay lasa ndray izy nandoalika mivavaka. Nivavaka ho amin'ny mpianatra dia hoy izy hoe tonga ny fotoana ray eo. Vitako ny asa nampanaovinao aho. Ray malalo mankalaza mba hankalaza ny zanakanao. Ary tsy ho an'ny reto ihany no angatahako hoy izy fa ho an'izay rehetrarehetra anomenao aho. Tsy ho eto amin'izao tontolo izao tsony ray eo fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Tehirizo ireo amin'ny anarana mba tsy hisy ho very afa-tsy ilay zanaka ny fahaverezana. Tiako mba ho any amiko ireo rehetra izay nomenao aho Jesosy mba hahita ny voninahitry nomenao azy. Zany aneny nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany ry havany mba handovatsika ny fiainana mandrakizay ahitantsika ny voninahitra izay nasalotra Andriamanitra any Jesosy Kristy Tompo any amin'ny lapan'ny voninahitr'Andriamanitra any an-danitra. Vita izay vavaka nataon'i Jesosy izay nanatona teo amin'ny mpianany amin'izay izy. Rehefa nanatona teo amin'ny mpianany dia tokotokony efa tamin'ny 12 alina tany. Hoy izy Matsy amin'ny mpianany hoe andeha itsika hiala eto fa indro fa efa akaiky ilay namadika. Fa ny zanak'olona tsy maintsy andeha arak'izay efa nanoratany soratra masina azy. Tonga Jodasy niaraka tamin'ny miaramila tokony maro izay ny rano sy ny driona mpanoradalàny ny fariseo. Tonga hisambotra an' Jesosy. Dia hoy Jesosy Matsy aminy hoe mivoaka hisambotra mitondra sabatra sy langilangy toy ny sambotra jolava ianareo. Isanandro raha teo amin'ny tempoly tsy nisamborinareo fa zao no atao mba hatateraka ny soratra masina. Rehefa nanatin'ireo dia hoy Jesosy Matsy anazy hoe iza moa no tediavinareo? Namaly reo. Jesosy efa ny Nazareta. Hoy Jesosy Matsy azy hoe izany hoy izy. Fa vao miteny an'izay Jesosy nidaraboka rifaka nidaraboka tamin'ny tany ny miaramila rehetrarehetra. Niarina ndray nanontaniany Jesosy iza moa no tediavinareo? Jesosy efa ny Nazareta no tadiavinay. Tenenin'i Jesosy ndray hoe izany hoy izy. Fa raha izany tediavinareo avy elao reto andeha fa intia daraboka tamin'ny tany iray. Tsy nahatsiaro akory hoe matony antsika midaraboka amin'ny tany manana ny hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany ity olona izay ho samboritsika ity androany. Fa mpanjaka tsy mba nanota, mpanjaka tsy nisy tsiny fa ray ny fiadanana, ray ny mandrakizay, zany Jesosy Kristy Tompo ry havana. Nanatona an' Jesosy Jodasy satria efa nanome famantarana hoe
izay roako no izy eto izy sambory tana ary aiza vela andeha nanoroka an Jesosy dia ho Jesosy matsain'ny Jodasy hoe fanoroana va no amadianao amin'ny zanak'olona ataovy zay tianao atao ry Jodasy. Nahitany Petera tonga dia nanatsoka ny sabatra tany Ambalahany tany, nikafa ny mpanompo misorona be, na afaka ny sofiny havanana dia ny sofiny Malko zany. Ho Jesosy tamin'ny Petera ampidino amin'ny tramin'ny sabatra ao, fa ny kapoaka izay nomeny ray anava tsy hosotroko. Ary dia nampidirin'ny Petera tamin'ny tranon'ny sabatra, fa Jesosy kosa nandray ny sofiny Malko ry havana, dia nametaka ny sofiny teo amin'ny toerany teno eo sitrana ny sofiny Malko. Ry havako, firifiry ny fahagagana efa naseho an Jesosy Kristy Tompo taminao. Firifiry izay rehetra efa nomeny anao tety amin'izao tontolo izao, mba naharesy lahatra anao ve reny ka nahatonga anao ino ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hanatona azy. Fa raha manatona ny Tompo isika, miteny antsika Jesosy androany hoe izay manatona tsy mba misy olaviko mihitsy, fa tsy tonga hiantso marina hoy ny Tompo, fa ny mpanota mba hibebaka. Atolory an Jesosy mifonao ry havana amin'ity Alakamisy Masina ity, hanatanteraka ny asany mba hitoetra ao Jesosy Kristy Tompo, fa tsy mba mizatavan'olona izy. Lava be ny tantara, ary dia voasambotra ny Tompo, mpianatra rehetra nandositra tamin'izany fotoana, tanteraka amin'ny voalazan'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny Petera hoe raha mbola tsy misy akomaneno dia andahy intelo tsy mahafantatra ianao. Fa nanatona amin'ny Petera ry havana, satria Petera nitsikilo nanara-maso teny alavitra eny, tenenindreo hoe namana koa ianao. Tsy fantatro kory zany lehilahy zany. Nanda tenenina indray satria nanatona teo amin'ny tanafo teo velany teo miandry an Jesosy Kristy Tompo. Tanafo nataon'le vehivavy teo hoe hita fa Galileanina ianao fa tena namany mihitsy. Tsy azoko zay lazainao ozy Petera. Lasy Petera tompo tany amin'ny Jesosy ny masony, ary dia nijery amin'ny Petera koa Jesosy. Lasy Petera nitsangana satria tao anatin'izay dia nisy akonaneno, ary dia nitsanga amin'ny Petera dia lasa mibebaka tamin'ny fahotany tany ivelany any. Ilain'i Jesosy tsika ry havana tena mibebaka amin'ny fahotantsika ety amin'izao tontolo izao, ary dia zava-dehibe loatra izao firaisana latabatra amin'ny Tompo amin'izao herinandro masina izao. Zay ny Paska kristianina zay atriantsika ankehitriny dia nylany loran'i Jesosy Kristy Tompo ny tena ny hoavitra teo ambony hazofijaliana. Andehantsika hitsangana anatanteraka ny hira telo amby 700 andininy voalohany amin'ny firana protestanta manao hoe momba anay ry Jesosy Tompo, fa maizina ny alinay aty, tsy misy vonjy raha tsy aminao, mpamonjy tia ho momba anay. Momba atoko anay Jesosy io, hamiraparapa ao amin'ny aiziny izay, rehefa tsy eo ianao, araka ny teninao hoe raha misaraka amiko ane ianareo hoe
tsy mahay manao na inona na ino. Fa ianao le fahazavana tonga tety amin'izao tontolo izao. Ka nanambara tamin'izay mino anao fa izay manaraka ho ianao tsy mba handeha amin'ny aizina. Fa anana amin'ny fahazavana iny izy. Indraindray anefa Jesosy io. Toa tsy tsaronay izany. Fa izay sitraka mifonay. Izay mafimafinaritra anay. Izany ano nataonay ety amin'izao tontolo izao. Mifona sy milela-paladia eto anatrehanao Jesosy. Mamelana elokay sy mifahotanay. Fa toa tanteraka mandrakariva amin'ny teny misoratra Masina fa na dia Davida ary dia miteny hoe indro tamin'ny eloka miterahana ary tamin'ny fahotana no nitorotorona amin'ireniko. Efa nanota taminao ary izay ratsy teo masinao nefa nataoko. Mifona eto anatrehanao Jesosy. Sa madio mba ho afa-keloka amin'ilay rahanao ty ambony hazofijaliana ny fahotanay dia adio. Diovy ny elokay ho fotsy mangatsakatsaka tahaka amin'ny volon'ondry fotsy. Dia mba tsarovy izany fotoana na minjena ho anay izany. Na dia efa 2 taona mahery ary izany Jesosy. Dia mbola tsy miovy ianao fa izay zanak'olombelona no miovaovy ety amin'izao tontolo izao. Misaotra indrindra soko malala. Toa hitanay ankehitriny ianao miteny aminay hoe na dia hetsika ary ny tendrombohitra ary na dia hifindra ary ny avoana tsy hiala aminareo ny tanam-pamonjeko. Fa tahaka ny alavitra ny atsimo amin'ny avaratra, tahaka ny alavitra ny andrefana amin'ny atsinanana, tahaka izany nefa tsy neverako intsony ny elokareo ary nanaronako ny fahotanareo. Faly izahay Jesosy noho izany famelan-keloka taonao anay izany. Ka indreto izay indrana ny tononkira mivovela eloka izay nisoratany Davida mpanjaka manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho. Ary mino an Jesosy Kristy zanany lanitra karatomosika. Torotorono tamin'ny fanahy Masina. Nateraka manavirijiro. Nirizariko ny mpakopakopolato. Nomboana tamin'ny hazofijaliana. Matika naleko. Nidina tany amin'ny fiaina tsy hita. Nisakana tamin'ny fahatelo. Niakatra manedanitra. Niteraka kaman'Andriamanitra raisoa. Avy ny tsara velona sy maty. Mino ny fanahy Masina. Fiangonana Masina nanera izao tontolo izao. Fiangonana ny olona Masina. Ny famelan-keloka. Fitsangana ny tena maty. Ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andeha isika ry havana anao voady amin'ny tompo. Ka anao ny laharan-kira fa 430 ao amin'ny firana fanampiny tompo malalo. Fanjakako ianao tamin'ny hafaresy lahatra no mifamonjena vitanao. Atsangano mihitsy ny tananao eo fanaovana an'izany hira fa 430 firana fanampiny 15 izany. Yeah.
voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Mandraka ankehitriny mbola hita ny Jerosalema ny trano izay nankalazany Jesosy Kristy tompo ny Paska niaraka tamin'ny mpianany. Na dia efa rava ary ny tafiny izany trano izany, be da be ny olona no mitsidika an'izany rehefa tonga any Jerosalema. Izay ny zavatra nitranga ny Alakamisy Masina, fitipitiana mo satria vao fetra ny fotoanantsika. Fa ny raha pitsy kosa izay zoma masina dia araka ny lazain'ny Ray aman-dreny mpitandrina ny amin'ny roa ora fijoroana vavolombelona fotsiny ho an'izay rehetra nosotramin'ny tompo nandritra ity herinandro masina ity. Ary ny amin'ny enin'ora kosa fanarahantsika ny lalan'ny hazofijaliana ihany koa. Ary fantatsika moa fa ny raha pitsy zoma masina no nanomboana an Jesosy Kristy tompo teo ambony hazofijaliana. Zao kosintsika dia tonga amin'ny fotoana anatanterahana amin'ny fanatitra, ka dia rakitra roa tahaka amin'ny mahazatra antsika no tanterahana amin'izany, ka dia ao anatin'izany no anatanterahana amin'ny atoko-pihira anandratany ny antema fiderana hitondrantsika ao anatin'izany fanatazana amin'ny fanatitra izany, izay manome ampifaliana ho iny tompo no ankasitrahan'Andriamanitra indrindra. Soatra tompoko.
satria mbola tsy vita mifanatitra riavana andelotsika anao ny laharakira 2:700 amin'ny firana protestanta ary rehefa vita mifanatitra dia janontsika izany hira izany. Raiso aho tompo fa teo mpanomponao, raiso koa ny androko ka narano fo izao. Hira fanolorana mifanatitra fitiavana mandrakizay dory. Dia raiso za mifanatitra tolotra eo anao zany Jesosy io mba ho anitra kasitrahana
ao amin'ny lapan'ny voninahitra ao an-danitra ao na kely izany na be izany mba hampitony ny fahatezerana ao aminay olombelona mpanompona ho ety amin'izao tontolo izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana. dia mbola ho ampitomboana ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Dia misy raha kely dia kely vitsivitsy tsara ho fantatsika eto amin'ny fiangonana izay mivaky toy izao. Ny chorale foibe FPVM dia mandefa fanasana ho ampitomboana mandrakariva ho antsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Fifaliana ho anay chorale foibe FPVM no manasa antsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra hiaraka idera sy anotrina ny antsapana lehibe mitondra ny loha hevitra Paska Calvary 2022 izay ho tanterahinay ny Alahady 17 ny volana Aprily ariva manomboka amin'ny 5 ora ao amin'ny rihana fahefatra eto amin'ny fiangonana foibe Taninanandrano. Tongava maro fa azo hery sy fahasitranana ianao. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany manao sinia ny birao. Manaraka izany dia misy zavatra maromaro vitsivitsy izay adino eto amin'ity fiangonana ity izay atao tatitra ihany amintsika tsirairay avy. Ao amin'ny rihana voalohany ao amin'ny varavarana 400 no ahitanareo an'izany rehefa mirava. Ao ny baiboly miisa 4, ao firana anankiray, dia misy solomaso ananki-4 koa ao, misy poketra kely iray, dia misy lakilena fiara 2, dia misy satroka lamba fotsifotsy iray. Miakatra ao amin'ny varavarana 400 ianareo raha misy tandrify ianareo izany zavatra very izany. Dia tonga eo amin'ny famakinan'ireo voaditsika tompoko avy ao amin'ny rihana voalohany izay mivaky toy izao. Ampafolo-karena ray alina ariary. Jehova
Soratsika n'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany ry havana ao aorian'ny vavaka sy ny tsodrano amaranantsika n'izao tapa amin'ny voalohany amin'ny fanompoam-pivavahana izao izay mipandray mifanasan'ny tompo sisa no iray latabatra amin'ny tompo rehefa mifarana izao tapa amin'ny voalohany izao no anatanterantsika ny laharan-kira fa 710 ao amin'ny firana fanampiny. Jesosy apetraka aminao. Andeha hitsangantsika hivavaka ry havana. Sotranao zahay Jesosy io tamin'ny fitahinao ka natotosany izay tapa amin'ny voalohany amin'ny fanompoam-pivavahana izay. Ao ireo mpanomponao marobe nanolotra voady no ny fitahina mahatretrika nataony teo amin'ny fiainana. Mahatsiaro koa izay rehetrarehetra izao Jesosy fa tena mitamin'ny fiainanay ianao ry Tompo ka tsy manadino anay ety amin'izao tontolo izao. Manatanteraka amin'ny teninao hoe hatramin'izay niarahako taminareo moa nisy zavatra nampahory anareo va. Misaotra indrindra zoko malalo fa tsy takatry ny sainay ny fitiavana izay nataonao taminay. Koa indreto izay rehetra izao hiaraka hisaotra namanao hoe misaotra Jesosy. Ety amin'izao tontolo izao izahay no miaina nefa ry Tompo. Ianao no nanambara fa aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana kanefa matoky fa izao ianao efa naresy an'izao tontolo izao. Amin'ny mangataka omenao fahasalamana, amin'ny mangataka no tahinao amin'ny asa fivelomany, amin'ny mangataka ao ambinina amin'izay rehetrarehetra isa sarany ary izay tsy nangataha amin'ny fanomponao teto amin'ity toeranyity Jesosy io. Mba taterao zany, mba hampony ianao am-pifaliana fa tsy hampisy etona ety amin'izao tontolo izao. Reto vahoaka anao koa tonga eto ankehitriny manana vavaka tao aminao izy fa ianao natonony eto vavaka tsy ambarana dia amin'ny vady andefimandry tsy lazaina nizaniza fa ianao nanambarany azy ianao mifivavahany ry Tompo. Jesosy eo mifona aminao raha manapaka amin'ny fifandraisanao amin'ny sakaizanao e. Hiakatra any amin'ny lapan'ny voninahitra ao any an-danitra ny anjely izay ny eno ny vavaka nataonay teto ankehitriny. Aza ela ry Tompo amin'ny valim-bavaka fa ianao miteny hoe mohita rehetra va ho afainganao. Misaotra indrindra Jesosy io. Dia tahio ny ray aman-dreninay dada randrena taondry zany Josefa omeo hery sy tanjaka ary fahasalamana mandrakariva eo amin'ny fitantanana izao fiangonana izao. Tahio ny mpitandrina rehetra, tahio ny iraka amin'ny fiandry, ny fiomana, ny dekona, ny sampana rehetra ary ny kristianina rehetra ry Tompo tahio ao aminao Andriamanitra fa nanome toky ianao fa izao mivavahadin'ondry raha izao no hidiran'ny olona ovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hoanina. Reto izay miangavy ianao ary no izany vavaka ataonao izany manao hoe miangavy toy mipangataka rehetra Jesosy fa tsy mandidy ianao poa mampanahy izay manao hoe Jesosy io enoho ny vavakay. Rainay izany an-danitra ho Masina ny anaranao ho tonga ny mifanjakanao atao ny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra omenay niny hanina sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary izay mitondranay amin'ny fakapanahy hamanafanay amin'ny ratsy fanao mifanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho tanteraka aminareo ny tsotra amin'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe hitahanareo anie Jehova ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehova ka mindra fo aminareo, hanandratra ny tavany aminareo Jehova hanome anareo ny fahasambarana sy ny fiadanana. Aza matahotra hoy ny Tompo fa malaly eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao, sady tiako ianao Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy io anao midera, anao nihaja fampitomboa amin'ny mpanomponao kosa ny fahasoavanao sy ny fiadananao. Misaotra mpamonjy eo. Amen. Jesosy apetraka aminao andininy voalohany ihany.
tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahay reza ry havana ombantsika ny Tompo, ny mpandray mifanasan'ny Tompo sisa ny mijanona, iray latabatra amin'ny Tompo isika amin'ity andro androany ity.
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo tonga ny fotoana ry havana zay afahantsika mandray ny fanomezana dia ny fanamasina zany ka aoka tsika ry havana iombona amin'ny tiandro alakamisy masiny tya zay fotoana kiray afahantsika miombona ratabatra amin'i jesosy araka ny tean'i jesosy hoe zay manantonao ny tompo tsy mba ho lavitra mihitsy noho izany ry havana tsy olombelona manasanao fa Andriamanitra lay tompo ny fanasana ho ry havan'i jesosy amintsika rehetrarehetra hoe izao mofo velona zay nentana avy any an-danitra raha misy mihinana ity mofo itya teo velona mandrakizay izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny tompo no manana ny fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany kanefa ho Jesosy na oviana no misotro sy mihinanareo dia mba hatsiarovy aho deo tsika ry havana hatsiaro azy indrindra fa izy vao ompo teo ambony hazofijaliana amin'ny alalan'ny fiarahana efatra amby 520 ny andininy voalohany ataotsika eo am-pitanganana avy ary mangetaheta o kaso dia mba mamoy foa fa itro misy rano velona izay omena mba hamelona anao mahantra sy variana ry zanak'ondry very lalana mitsanganytsika rehetra andininy voalohany ihany